Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia nalaina avy amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahaenina ny andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andiny fahaenina amby telopolo. Jaona toko fahaenina ny andiny fahaefatra amby roapolo hatramin'ny andiny fahaenina amby telopolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa noho ny hitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianatra, dia niondrana tsambokely izy ka nakany Kapernaumy hitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy teny ampitany ranomasina izy dia hoy izy taminy, Raby eo, oviana no tonga teto ianao? Jesosy namaly azy ka nanao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo-kase. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny inoanareo izay ny rahy. Inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinoanay anao? Inona moa no asa ataonao? Nirazantsika nihinana ny mana tany anefitra araka ny voasoratra hoe, mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoanina. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka no manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izao no mofonay, izay manantona ahy tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ihany ianareo, nefa tsy mino. Amen. Iara-mivavaka isika. Sambatra tokoa izahay raha mino anao ry Jesosy Kristy eo. Ary izany no ampianarinao anay isan'andro. Fa ny tenanao no mofonaina, ary izany no iainanay. Ka raha vonton'izany finoana izany izahay dia tsy mitady anao eny ampitany ranomasina intsony, fa miara-dia aminao isan'andro. Raha manana izany finoana izany izahay, dia voky anao isan'andro, ka ianao no rano velona izay sotroinay, ary mofinaina izay hoaninay. Miaraka aminay foana ianao ry Tompo, tovy manana izany finoana izany izahay ka tsy hanary, na dia mandalo fotoa tsarotra aza, dia matoky fa ianao n'Andriamanitra tsy niova, omaly sy aneo ary mandrakizay. Amen. Firenena izay nandalo famantarana maro ny zanak'Israely. Niainana izany nanomboka tamin'izy ireo tany amin'ny tany Egipta, tamin'ny nitarihan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny alalan'ny mpanompony Mosesy. Dia nisy ireo famantarana maro izay natao tamin'ny Farao, ary niafara tamin'ny Exodosy toko 12 izany, dia ny amin'ny Pasaka voalohany. Dia ny fametrahana ny ra eo ambonin'ny fokonam-baravarana. Ary rehefa mahita izany ny anjelin'Andriamanitra na ny anjelin'ny fahafatesana tamin'izay, izay namono ny matoa ny Egyptianina rehetra, dia mandalo ny toerana izay misy ny zanak'Israely, fa efa voatentina ny ra, ka tsy mitondra fahafatesana amin'izany tokantrano izany. Mbola nitoy izany amin'ny Exodosy 7:12, ny amin'ny fitantanana azy ireo dia ny fisian'ny andry afo sy ny andry raony. Mahita zavatra foana ry zareo, misy famantarana foana izay hitany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Mosesy. Raha mbola mitoy tsika amin'ny Exodosy 7:10 dia ny fiampitahana ny ranomasina mena. Ny ao amin'ny Exodosy 5:20 dia ilay rano mangidy
zay navadika ho ranomamy azo sotroana mbola mitoy any amin'ny toko 4 ny amin'ny mana fanomezana ny mana zay mofo nohanina nandritra ny 100 taona tamin'ny zareo tany anefitra. Raha mbola jerentsika ny toko 17 amin'ny Exodosy dia mbola ao indray koa ny fampiterahana rano avy tamin'ilay vatolampy. Ireo no vitsivitsy zay tany saintsika eto fa betsaka ireo famantarana zay hitandry zareo ka nahatonga andry zareo niny fa Mosesy dia mpanompon'Andriamanitra tokoa. Tonga ny zanak'olona nanao fahagagana maro ary raha azo itsika ny fiandohany zao texte anjaratsika zao dia voavy namahana andreo 5,000 lahy zay mihoatra moa satria ao ny zaza am-behivavy Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny sakafo nankizikely anankiray. Zany no nizaraina ka nahenika an'ireo vahoaka reo ary mbola misy ambiny zay tsy lany 12 sobika azy. Mbola tsy nampiaika andry zareo zany famantarana izany fa anisaka ataondry zareo aorinan'io dia ankeriny any Jesosy Kristy ho mpanjaka. Tsy zany anefa no nahatongavany ary dia niala teo izy. Nitady reto vahoaka reto nakaiza ilay olona zay namahana anay teto ary fantatry tompo zany nahatonga andry zareo sairana mitady azy ane tsy hoe hafantatra fampianarana vaovao ampianaro zahay ny tompo fa sahirana izy hoe tsara zany fiainana zany raha miaraka amin'ity olona ty foana. Ny fahasambarana aranofo zany nahafantarany an' Jesosy Kristy fa tsy le zavatra ara-panahy. Nitady an'le famantarana foana izy mba ho hitany. Firy moa itsika pino ry havana no variana mifampitady amin'ireny fiangonana zay misy famantarana foana no hitany any fa tsy ny tenin'Andriamanitra no tadiaviny ao. Fa lijery mazy fotsiny any am-piangonana. Fa hiainy foana ny teny zay ataony mpitarika iny alohany ataoko an'izao dia manao an'izao. Tsy zany no ampidian'i Kristy. Tsy ny hamadika ny vato ho lasa mofo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia afaka ahavoky zay mino azy. Tonga teo Jesosy Kristy reto olona reto. Sahirana hitady hamantatra ho iza marina moa ianao. Dia navaliny azy dia zao. Raha tena te hahafantatra ny asan'Andriamanitra ianareo, raha tena te hanompo an'Andriamanitra ianareo dia zavatra anankiray tokana ny tadiavin'Andriamanitra dia ny hinoanareo ny zanak'Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay ny ran'Andriamanitra. Sahirana ane reto olona reto ny hahafantatra inona ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Ny lalàna anapetraka teo amin'ny zareo efa nanomboka tany amin'ny Exodosy toko 20 tany nipetrahan'io lalàna io. Dia ny fitandremana n'io lalàna io lazaina fa avovontsy. Dia zany le sorony Jesosy Kristy niala tao anatin'izy ireo fa tsy misy olona mahatanteraka an'io. Lazainy mihitsy ara fa raha ny fahamarinanareo tsy mihoatra lavitra noho ny an'ny fariseo tsy hiditra fanjakan'Andriamanitra nareo. Fa ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia ny finoana izay ny rady sy ny fitadiavana famantarana foana. Efa nisy zany famantarana zany. Na raha verina tsika ny Genesis toko 7 efa nisy nanomboka koa ny tany. Fa nataon'Andriamanitra fa hasiko an'io havana io ny famantarana ho anareo fa tsy hanimba an'izao tontolo izao intsony amin'ny alalan'ny safodrano tahaka izay nataoko aho. Fa nekempihavanana izany. Mbola mitady famantarana foana isika. Meo famantarana zahay ry tompo mba hinona ianao. Impiry moa misy indraindray misy mivavaka zany tsika dia mivavaka ao amin'ny hevitra manginao dia miandry. Jesosy raha tena helinao zao mba somary tsapainao zahay misoroka koeto miandry ianao tsy misy mitsapa akory le soroka dia hoe tsy miheno mivavaka anao ve izy. Misy mitsapa fanahan'Andriamanitra raha tena miheno mivavaka an'Andriamanitra dia mba asio an'izao, asio olona mba mandondona ao mbaraavaranao dia hitako hoe voavaly le mivavaka. Tsisy mandondona ao mbaraavaranao dia milaza hoe tsy namaly mivavaka ve ny tompo. Mankafanahy zany ry havana. Tsisy famantarana ho anareo intsony hoy Jesosy Kristy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona.
Zay 3 andro tao anatin'ny kibony hazan-drano, ary rehefa afaka zany dia natsipy teo amin'ny morony ny tanin'ny Ninive ary nitory ny amin'ny fibebahana. Zany dia natao ny lazana ny fahafatesana izay aretany. Tsisy famantarana lehibe noho izany, tsisy mirakla lehibe noho ny fahafatesany Jesosy Kristy to ambony hazofijaliana ry havana. Mbola tsy nisy zany ary tsy hisy intsony. Olona atao sorona, olona marina natao sorona ary novonoina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary niakatra ho any an-danitra. Izany no Andriamanitsika. Aza ho anisan'ny taranaka fatra-pitady famantarana isika fa minoa ny Jesosy Kristy. Izy no mofinaina amin'izao andro sarotra izay lalovantsika izao, dia tsarovy fa Kristy no mofinaina ho antsika. Aza miravoravo tanana ry havana fa mitodia amin'ny Jesosy Kristy. Fotoana nentina nampitambarana antsika izao hanao ny asa n'Andriamanitra. Dia ny hanao ny asa n'Andriamanitra dia ny hino azy, tsy hitady famantarana ary tsy hakafanahy an'Andriamanitra. Tsy hakafanahy an'Andriamanitra. Raha misy ny filazana fa tsy afaka miaraka mivory ny olona maromaro noho ny valanaretina, dia maro ny makafanahy amin'izany hoe teny avy amin'Andriamanitra ve izany sa teny avy tamin'ny fitondrana ihany, efa mifanenjehana sahady ve izao. Hozy Andriamanitra hoe fotoana izay hijerena ny finoany tsirairay izao. Raha tsy tonga ny ampiangonana moa, tsy avela an'izao zava-misy izao akany ampiangonana, moa ave amaky ny teniko ireo olona reo any an-trano, moa ve ahatsiaronona reo olona reo any an-trano. Ka rehefa nona izy dia hitady azy satria ny teniko dia eny aminareo ny teniko. Raha fantatsika ny ry havana tamin'ny fotoana ny fanenjehana tany Madagasikara, dia rehefa tsy nahazo ny Baiboly ny kristianina, dia nitadidiana ny tenin'Andriamanitra noho iraina nataon'izao zafin-draona izao, nandany tsy anjery andeny tsoratra masina ny fampizarazarana ny tadidy an'izany. Isika amin'izao na dia tsy afaka miara-miangona amin'ny toerana iray azy, mbola manana fahazahoana amin'ny Baiboly, manana akse amin'ny Baiboly isika. Na amin'ireny fitaovana elektronika ireny zany, na amin'ny boky izay vita print zany, na amin'ny fomba maro samihafa, mbola afaka mamaky an'izany tsika. Mbola tsisy fanenjehana amin'izany. Isaorantsika an'Andriamanitra anie zany. Mbola afaka mihira amin'ny tokantranontsika isika, afaka mihinana ny mofinaina ao an-trano isika. Araroto izao fotoana izao iarahana mivavaka amin'ny fianakavianao. Araroto izao fotoana izao ahafahanao mampita ny Jesosy Kristy amin'ny olona hafa, fa izay tsy manana azy dia mangetaheta, izay tsy manana azy dia minona, izay tsy manana azy dia maty ara-panahy. Izay manantona ahy Jesosy Kristy dia tsy honona, ary izay misotro ahy dia tsy angetaheta mandrakizay. Raiso izy, fa izy no sakafo anao amin'izao. Aza miravoravo tanana, efa nataon'Andriamanitra misorona daholo isika tenity, ary manjaka amin'izany fanjakana izany isika, ka Kristy no mpitalia izany. Iavy malala ao amin'ny tompo. Raiso Kristy, miantehera aminy Kristy, petraha ambany hazo fijalian'i Kristy, dia tsy ahazo anao miloza. Arovan'Andriamanitra izay fanahinao hatramin'izao ao mandrakizay. Rayo, nafaliriku, ratu kasijaka.